Tohiny ilay raharaha famonona any Olivier izay teratany malagasy nila ravinahitra tany Maurisia izay maty voatsindro na zava-maranitra tamin'ny faraparan'ny herinandro laza teo iny dia efa tratra ireo roa lahy izay navandoza tamin'ity raharaha ity ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny vidéo zay lefa naheto isan'andro tsy ampedrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba sika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity nitenda koa amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny toy nilay raharaha izay nafaty ny teratany malagasy tany Maurice tany no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto resaka tsy fandriampahalemana jiolahy mpamaky trano miisa roa izay trateaky ny polisy pirenena tao amin'ny CSP 6 ambohy manarana sy ny CUI tamin'iny herinandro iny nanaram-po iry zalahy fa tsy tao ny tompo-trano mba faly iry nitondra entana avy any ka hitratra nilay hoe oezine noraisim-potsy noho ny avy eo ny polisy pirenena moa efa fantatsika fa mitsikilo ena nilakila trano rehetra iny amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fanaovana fisafona isan-karazany izay mbola ao anatin'izay fanaovana asa ratsy amin'ny fanafiana sy fanendahana ary famakina trano izay hiatrany teny ampahasika teny tamin'iny herinandro iny ihany dia nisy mpanendaka izay tratran'ny polisy avy ao amin'ny fipy teny ampahasika teny ary mbola tratra teny amin'izy ireo ny fitaovana izay hoentin'izy ireo manendaka toy ny antsy be izay mba hoentin'izy ireo hampihorohoro an'ireo olona izay endahan'izy ireo tany Nosy-Varika indray nidina any amin'ny commune Angodongodona distrikan'ny Nosy-Varika ny zandary hisambotra ireo tompon'antoka tamin'ity fitsaram-bahoaka ity sy hanokatra ny fanadihadiana araky ny vaovao voaray hatrany tsy nanao tatitra ireo mpitondra eny fotony tamin'ny fotoana nisehoan'io habibina io raha ny zava-misy anefa dia fianakaviana iray no niharana izany fitsaram-bahoaka izany satria tratra nangalatra mangahazo izany hoe zanak'io ramatoa eo amin'ny sary io ny vadiny raha vaviny izay hoe bevoka ary ny vadiny ity farany misa efatra mianaka zareo no tratra norarahana ranon-javatra ny mason'izy ireo io ramatoa amin'ny sary kosa tsy tafiditra tamin'ilay halatra saingy voalaza fa manolo tena hosaziana koa izy isolo ny toerany raha vaviny izay bevoka vokany jamba izy sy ilay zanany lahy maty kosa ny vadiny sy ny zodahiny izay vadin'ilay bevoka olona roa no voatonona amin'izao heloka bevava izao ka nisy fokotany sy ny iray tamin'izy ireo tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka ny tony satria tsy fidiny ho azy ireo no ndeha hangalatra an'izay mangahazo zay fa raha mahita sy raha mahalala fa ny fiainana amin'izao fotoana izao dia tena sarotra ary na ny harapaka aza dia mila tsy hitany ankabetsahan'ny vahoaka malagasy ka mety noho ny anton'izay no nanosika azy ireo andeha hangalatra an'izay mangahazo zay fa tsy hoe halatra tsotra izao fotsiny fa noho ny hanoanana ka voatery nanaonao fahatany izay ary tsy nihevitra ny hiaran'ny fitsaram-bahoaka tahaka an'izay izy ireo raha izao fijerenany zava-nisy tany Nosy-Varika izao ka dia mirary finoana feno ho an'ireo zay ny hiaram-boina tamin'ity halatra ity fa ninona ary ny fanazavana fa tsy tsara ny mangalatra aleo mangataka ihany raha toaka mbola azo atao ny fampirarahana amin'ilay olona manana ny zavatra tokony azo hoanina izay any Ambatondrazaka indray kongona any Amponja raha ny voalaza tamin'iny androny afako maliny nanome fanafody hamoanana ny kongona ny député Irmara ny Ambatondrazaka noho ireo vehivavy voafonja mitaraina mahakasika an'izay kongona any Amponja izay misy zazakely izay tsy manantsiny raha teo zanak'ireo voafonja miara-miaina ao Amponja ka lany ny kongona hatao matetika ny fandrarahan'ny fanafody io araky ny nambaran'izy ireo hatrany mba ho fitsinjovana amin'izay ho vitatry ny kongona any Amponja ny Ambatondrazaka izay ao anatin'ny resaka tsy fandriampahalemana hatrany miresitra mihitsy ny mpanao sinto mahery anaovan'ny polisy vehivavy azy
ao amin'ny farim-piadidinina ny komisaria ny Mahamasina CSP5. Nanomboka ny alakamisy teo ny be midina iarahany CSP5 sy ny CI ary ny ISI. Miisa 13 be izao ireo voasambotra tao anatin'izany ary ireo mifoka moly, ireo manao sintomahery, ireo manao fikambanan-jiolahy, ireo miloka andalambe sy ireo mangalatra sy ny maro hafa dia tratehaka tao anatin'izany avokoa. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ny mitandrina filaminana amin'izao fotoana izao mba hamoanana an'ireo endrikendrika ho tsy fandriampahalemana izay hita mianaka etsy sy roa amin'izao ankehitriny izao mba hatonga ny vahoaka handry fahalemana sy mba hiaina milamina ao anatin'izay resaka fandriampahalemana izay. Mahakasika ny raharaha famonoana an'ilay teratany malagasy tany Maorisy indray taorian'ny famotoran'ny polisy azy roalahy izay tratra tao anatin'izay famonoana izay dia natolotra ny fitsarana tao Bambo Maorisy tamin'iny andro ny afako maliny ary nahiditra amponja vonjomaika i Harena Rakotomanantsoa sy Inirina Bernard Andriamanantena izay voarorohy ho namonina faty any Olivier Razafintiandrazana ny alahady lasa teo iny. Ny aiky i Harena Rakotomanantsoa eo amin'ny sary fa izy no nanindrona ny fony Olivier tamin'ny tournevis. Nariny teo amin'ny torapasika ilay tournevis avy eo. Hitan'ny polisy moa io fitaovana io rehefa nokarohina teo amin'ny toerana voalaza io. Raha ny fintina mikasika ny zavanisy dia maro ireo malagasy voasa sy tonga nanatrika ny fety nankalazaina ny tsingeritaona ny tovovavy iray tamin'io alahady io. Samy tao daholy na Olivier na i Harena na i Bernard. Rehefa nirava ny lanonana dia nisy vehivavy anisan'ireo nasaina nilaza fa very finday. Niteraka fifamaliana izany satria voalaza fa nisy nangalatra ilay finday fa tsy very fotsiny amin'izao ary toa i Harena sy Bernard no ahina nangalatra an'izany finday izany. Lasa izy roalahy saingy nenjehany ilay vehivavy izay very finday. Teo no voalaza fa niditra antsehatra i Olivier nangata-panazavana tamin'izy roalahy. Farany no tsindromin'ny Harena tamin'ny tournevis izy ka izay no nitarika an'izay fahafatesany Olivier izay. Tena mampalahelo moa ny toe-javatra tahaka nytony no mahamenatra satria ny malagasy samy malagasy ihany no mifamono any an-tanin'olona any nefa andeha hila ravinahitra no antony nandehanana tany an-tany lavitra tany mba ahatonga ny fiainana any Madagasikara any mba hiova tsy toy ny teo aloha satria iaraha mahita sy iaraha mahalala fa ny lanjam-bola vahiny dia manandanja be rehefa hoentina any Madagasikara any ka mba samy niezaka nitady izay mahasoa avy izy ireo izay no antindian'izy ireo tany Maorisy tany kinanjo no izay toetra efa mahazatra hatrany an-tanàna izay resaka adiady sy ny halatralatra madinidinika izay no nitarika an'izao famonoan'olona izao ka hanatra amin'ny manaraka moa ity zavatra ratsy izay nataony reto izay voarorohy amin'ity famonoana ny samy teratany malagasy ity. Izay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.